Nitaky ny Alana Isabelle Delattre masovonivondra Europeanna monina sy miasa eto Madagasikara ny fitondrana malagasy tariany Philo Andrajoela. Tsy nitaky ny Alana Isabelle Delattre tsotro zao izy ireo fa nangataka ny masovovaovao isolo azy. Mampametra-panontaniana ihany inona mahamaikamaika ny fitondram-panjakana androkany Isabelle Delattre masovoinivondrina Europeanna. Tsy miafina amintsika tsirairay ny toejava-misy eto amintsika. Mandalo fotoany tsarotra isika malagasy, mandalo fotoany tsarotra i Madagasikara. Miakatra amin'ny vidim-piainana, vahoaka tsy anasa, délestage manao ny ataony, miamrongatra ny tsy fandriampahalemana. Ary ny tena loza dia mbola vao tamin'ny herinandro isika no sedra zavatra mafy noho ny rivodoza. Tapaka ny lalana, tapaka ny tetezana, olona anarivo no traboina, betsaka ny maty. Izany rehetra izany dia ilan'ny fitondram-panjakana fanampiana avy any ivelany. Fa ny mahagaga nefa ny androkany Isabelle Delattre masovonivondrina Europeanna miasa eto Madagasikara ny mahamaika azy ireo. Nefa ny vondrina Europeanna dia mpamatsy vola numéro 1 eto Madagasikara. Nahavoakan'ny gazety African Intelligence ity paikady politika mahaloto ny fitondram-panjakana ity. Araka ny lahatsoratra nahavoakan'ity gazety ity dia zao. Tamin'ny fiandohan'ny volana martsa lasa teo no nandefa fangatahana fanesorana any Isabelle Delattre masovonivondrina Europeanna monina sy miasa eto Madagasikara ny mpitondra malagasy. Ary ministry raram-bahiny no irakiraka nanao an'izany fangatahana zany. Ny antony dia noho ny fahitan'ny fitondram-panjakana malagasy azy manelingelina ny fampandrosoana izay ataon'izy ireo. Ohatra anatin'izany ny fanakianany mahakasika ny lalàna ny famosirana ho an'ireo mpanolana ny zaza tsy ampitony. Nokianiny ihany koa ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny mpitondra ankehitriny. Ankoatr'izay, tsy nitsahatra ny taky ny mangarahara mahakasika ny fampiasana vola fond routière sy famatsiam-bola isan-karazany manoloana ny faratsian-dalana misy eto amintsika i Isabelle Delattre. Nokianiny ihany koa ny resaka demokrasia sy zotra-pifidianana. Araka ny fanehoan-keviny moa, tsy nisy norarahin'ny fitondram-panjakana ireo rekomandasiona nataon'ny vondrona Europeanna mahakasika ny zotra-pifidianana. Fa mbola zavatra tsy neteo aloha ihany no naveriny fitondram-panjakana tamin'ny fifidianana izay natao voatsela lasa teo iny. Tsy mitsahatra ny miresaka mahakasika ny kolikoly avolenta izay misy eto amintsika i Isabelle Delattre. Araka ny nambarany moa, betsaka noho ireo vola miditra eto Madagasikara ny vola manjavona ahitsoky ny fitondram-panjakana noho ny kolikoly avolenta. Maro dia maro ny fanehoan-kevitra sy fanakianana izay nataon'i Isabelle Delattre eto amintsika noho ireo tsy fahatomombanana maro samihafa izay ataon'ny mpitondram-panjakana. Ary izay zavatra izay no tsy hatiavan'ny fitondram-panjakana ny Isabelle Delattre. Fa ny zavatra tsy takatry ny fitondram-panjakana dia zao. Tsy amin'ny maha Isabelle Delattre azy no anakianana na anehoany hevitra mahakasika ny toejava-misy eto amintsika, fa amin'ny maha solotena ny vondrona Europeanna azy, amin'ny maha ambassadeur ny vondrona Europeanna azy no anakianana ireo tsy fahatomombanana sy zava-doza maro miseho eto amintsika. Tsy takatry ny fitondram-panjakana izany zavatra izany fa lasa mirona mankany amin'ny fankahalana ny Isabelle Delattre izy ireo. Resaka ohatra ny fanehoan-keviny mahakasika ny castration chimique sy castration chirurgicale. Je ne pense pas que la castration chimique ou la castration tout court soit une solution dissuasive pour les violeurs. Et en plus, la castration est une peine qui est contraire à la constitution même de Madagascar, puisque dans son article 8, tout traitement cruel, inhumain et dégradant est condamné. Pourquoi? Parce que Madagascar a ratifié en 2005 la Convention des Nations Unies. Zany hoe tsy Isabelle Delattre no miteny fa ny vondrona Europeanna. Tsy takatry ny mpitondra malagasy zany. Tsy takatry ny fitondram-panjakana zany zavatra izany fa lasa mirona mankany amin'ny fankahalana ny Isabelle Delattre izy ireo. Ho an'ny kotililahy maitsoambo manokana dia mahitsy ny azy sady masika. Vendrina ny mpitondra malagasy. Tsy mba mandray fanampan-kevitra ampisaina na isaky ny misy fanampan-kevitra izay tiana atao. Ny antony ilazany kotililahy maitsoambo an'izany dia zao. Nangataka ny Alana masovonivondrina Europeanna miasa eto amintsika izy ireo tamin'ny voalohany volana martsa. Ny zavanisa nefa tamin'ny farany volana martsa dia ny sedra rivodoza gamane isika. Simba ny tetezana, simba ny lalana, betsaka ny traboina, sy ny ndozany fahafatesana. Mazava ho azy fa tsy maintsy andondombaravaran'ny vondrona Europeanna izy ireo. Etsy andaniny nefa roahan'izy ireo hiala eto Madagasikara ny solotena ny vondrona Europeanna monina sy miasa eto Madagasikara. Zay ny antony ilazany kotililahy maitsoambo hoe manaonao foana ny fitondram-panjakana malagasy. Ny vondrona Europeanna mihitsy indray no takanao, zay tsy mila anio rangaha.
dia amin'ny avendranana ny taratasy efa nalefa hoe solo ihany ty nefa zavatrano tratran'ny cyclone i gamana moa na raha cyclone io dia voaterangatavolany amin'ny vondra européenne andreo mba miovolandra fa tena débile zany débile izy zany raha ohatra ka nisy cyclone talohany io dia tsy sandrala ny inona moa zany dia akory ny aterana fa marina zany rehetra zany nivoaka tamin'ny filan-kevitra ministra tamin'ny 3 aprily 2024 lasa tio fa nangataka famantsiam-bola tamin'ny vondrona européenne tamin'ny alalan'ny BEI banque européenne d'investissement ny mpitondra malagasy ny antony fangatahany famantsiam-bola dia zao ny anamboarana tetezana ifasy any amin'ny RN6 Simban-Rivodoza Gamane manoloana ny fihetsika ny mpitondra malagasy mandroaka ny vondrona européenne monina sy miasa eto Madagasikara sy fangataham-bola amin'ny vondrona européenne anarenana ny Simbany Rivodoza Gamane dia nametra-panontaniana ihany ny mpaneho hevitra ara-politika Norbert Zanakoto mba misy trano kenatra ve ny mpitondra malagasy mba malala menatra ve ny fanjakana malagasy zay tariny filohan'ny Rajoelina ny zava-misy ankehitriny hoy izy sady manala baraka no mahamenatr'olona mpamatsy volantsika ny vondrona européenne manana zo izy ireo anakihana ny fitondrana tsy mety anakihana ny fitantanam-bola tsy ara-dalàna sy kolikoly avolenta misy eto amintsika manakihana mahakasika ny demokrasia sy ny maro hafa asa moa ve hoe mahalala menatra ve ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara na mahalala n'izay tokony heverina hoe inona no tokony atao sa ikatotrano ve zany ny tena zavatra atao fa tsy fantatra tsony moa zany hoe ndeha hoaiza moa zany Madagasikara na anao inona fa dia ny vahoaka moa zany dia mankofehy manara-panjaitra fotsiny raha zay no ilazana azy manoloana ny zavatra ataon'ny mpitondra satria sady manala baraka ny mahamenatr'olona ny zavatra misy raha milazany marina ny olona milazany zava-misy satria azadiny fa mpamatsy volana ireny Union Européenne reny fa tsy vitany hoe partenaire tsotra fotsiny fa tena mpamatsy vola ary ho an'ny Gérard André Mirovasson secrétaire général ny fianidina république teo aloha dia zao efa tsy miafina intsony ny fitondrana malagasy mampiseho an'izao tontolo izao fa tsy mazaka antsikery izy ireo provon'izany ny fandroahan'izy ireo an'i Isabelle Delattre masivony vondrona européenne miasa sy monina eto amintsika nefa zavatra tsy fantatra izy ireo dia vondrona européenne no roahan'izy ireo hiala eto Madagasikara fa tsy Isabelle Delattre ino zavatra anankitelo enendra resany ny anakay ny castation ny faharoa dia ny fer na ny entretien routier dia ny fahatelo ny fuite des capitaux zavatra anankitelo enendra resany mana fa sy mahatatsikery zao fitondrana zao rehefa na sy mahatatsikery ary ianao zavatra marina ihany nous n'avons pas les moyens de notre diplomatie araka voalazako anao zany amoa de amina somaina koa ve le ranomainty nanoratanao le taratasy mialy ianao efa mankataka vola aminy ianao nous n'avons pas les moyens de notre diplomatie any amin'izao fotoana zao dia mihina fa araka izany dia zao nanaiky ny ala eto Madagasikara i Isabelle Delattre masy vonivondrona européenne monina sy miasa eto Madagasikara hoy gazetiny RFI miandry ny fikarakarana ny tota-taratasy ny fialan'ny Isabelle Delattre eto Madagasikara isika zao maharitra rokatra amin'ny 3 volana eo ny fikarakarana an'izany taratasy izany hoy ny gazety RFI zany hoe any ho any amin'ny volana Jolay Aogositra any ho any mivaly araka ny resaka ny fanaovan'ny ambassadeur ny vondrona européenne Isabelle Delattre tamin'ny mpanao gazetiny RFI dia zao mba tsy isiany riorio sy fifandirana eo amin'ny mpitondra malagasy sy izy amin'ny maha ambassadeur ny vondrona européenne azy miasa eto Madagasikara no antony nanekeny hialan'ny Madagasikara fa kosa ny zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra malagasy dia zao tsy mora ny dingana arahana ametrahana ny olona andimby azy na isolo azy araka ny nambarany tamin'ny mpanao gazetiny RFI nanamafy ihany koa Isabelle Delattre tamin'ny gazety RFI fa ho isy fiantraikany goavana ara-politika sy ara-bola izao fandroahana azy hiala eto Madagasikara izao ho ratsy ihany koa araka izany ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny vondrona européenne hiena araka izany ny fampindramam-bola sy fanampiana ara-teknika any Madagasikara manamafy an'izany resaky ny masivonivondrona européenne izany i Gérard André Mirovasson secrétaire général ny fianidina république teo aloha mino ako ny finoko zany io ambassadeur io satria mbola échange de correspondance moa zao ny misy amin'ny procédure fanalana anazy
de mety teny Union Européenne oka ny vahoaka malagasy natao sikambony zavatra indrindra dia samy manao ny procédure eto aloha isika idébloquena ny fonds d'urgence nampisika ny vahoaka malagasy de toute manière ho avy ihany ny mois de juillet sy août andeha vacances ihany io ambassadeur io de mois de septembre nareo menay ambassadeur vaovao fa mila fa sisy classe io. Manamafy an'izany resaka izany ihany koa i parena Auguste Richard raha nanao publication tao amin'ny page Facebook ny voka-dratsy ny fandroana ny masovonivonina européenne Isabelle Delattre eto amintsika de zao. Ny voalohany tsy anendry ambassadeur eto amintsika mandritra ny fotoana lavalava ny vondrona européenne fa chargé d'affaires no tendreny zany hoe hidina ny niveau de représentation. Ny faharoa mety anao valimbotana ihany koa ny vondrona européenne ka ho ataony persona non grata koa ny ambassadeur ny Madagascar any Bruxelles. Fahatelo raha anendry ambassadeur vaovao ihany isika dia mety ho ela be vao mahazo agrément na fahazoan-dalana. Ny fahaefatra tsy resahana intsony ny momba ny mety ho ahafantarany décaissement sy fanampiana azadino fa famonjena na don no azontsika amin'ny vondrona européenne fa tsy trosa. Nosiritan'ny mazavatsara etsy ambany hoe tsy misy mahazo miteny intsony na ny mpanina io na ireo ambassadeur na ny député sady tsy azo anaovana fanehoan-kevitra politika intsony eny amin'ny Assemblée nationale toy ny kianjan'ny démocratie, ny place 13 mai, ny arabe. Ary nofarana ny parena Auguste Richard tamin'ny 4 mafonja be ity publication ity hoe tsy anareo rery Madagascar. Okazavy zany. Manoloany zany resaka tsy fahafana miteny zany, tsy fisiany démocratie eto amintsika zany. Ikoty lehilahy Maitsoampo mahita fa mitovy amin'ny zavatra nataon'izy ireo any filohan'ny anteny meram-pirenena ity zavatra ataon'izy ireo any ambassadeur ny vondrona européenne eto amintsika. Ny lazany zavanisy marina ny filohan'ny anteny meram-pirenena Christine Razanamaso toy izany ihany koa ny nataon'ny masovonivondrona européenne Isabelle Delattre. Anankitelo zay teny le Ramatoa de tsy nafaly ny fitondrana de nampanatsony ny mystère ny rahambahiny ao Madagasikara Ramatoa roa andro taorinan'io zavatra nyteneniny io nampanatsony de zao zany de tena hoe tsy taky mizalatsony zany de tena hoe aleo roahana mihitsy fa mamelagy de zavatra marina tao zavatra teneniny mitovy tsisy hafa amin'ny zavatra nataony Christine Razanamaso hoe miteny Christine Razanamaso hoe Ramatoa Christine Razanamaso hoe tsy araky ny fanarahany ty zavatra ataonareo ty satria zao raha ohatra ka nanonga-panjakana tamin'ny 2024 de hoe tolom-piavota anatsarana firenena zay ny fanarahana nefa jena 20 taona teorina de farany manitra mijaly ny vahoaka tsisy raha manjary zay ny teneniny Ramatoa Christine Razanamaso de zavatra marina de marina zany mijaly ny vahoaka jereo ny vidiny ninona zany vidiny vary jereo ny fatapahany rano fatapahany jiro ny lalana tsy manjarijary potika tsisy raha manjary mihitsy amin'ny fitondrany Andry Rajoelina zao normal be raha miteny Ramatoa de manomelagy ny fitondrana koa zany manomelagy ny Andry Rajoelina koa zany de natao zay fomba analana saika be an'le Ramatoa Christine Razanamaso. Ito ampamarana de zao mahalasa eritreritra ihany ity fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana ity, mahalasa dinika ihany ny zavatra ataon'ny mpitondra malagasy zay tarian'ny filoha Andry Rajoelina. Ny fihetsika ataon'izy ireo ankehitriny de mampiseho amin'ny vahoaka malagasy fa tsy misy fahafana eto Madagasikara, tsy misy fahalalana miteny eto Madagasikara. Tena loza raisin'izy ireo toy ny fahotana mahafaty ny filazana ny hoe mahantry Madagasikara, mijaly sahirana ny vahoaka malagasy, feno tsy fandriampahalemana, kolikoly, fiakaran'ny vidim-piainana, faratsian-dalana, délestage sy ny maro hafa. Asehon'ny mpitondra malagasy an'izao tontolo zao, niza miteny maneho hevitra ny toe-java-misy eto amintsika dia tsy maintsy andraisan'izy ireo fepetra. Na ny vahoaka tsotra io, na ny filohan'androm-panjakana, ny mpamatsy vola sy ny maro hafa
dia tsy maintsy andraisan'izy ireo fepetra rehefa manelingely azy ireo amin'ny zavatra tian'izy ireo atao eto amintsika. Fantaniana tsara petraka ho an'ny tsirairay ety amin'ny farany dia zao hoentina hoaiza ity Madagasikara ity raha izay tokoa no hitondrany fitondrana malagasy azy. Anjarantsika tsirairay mamaly an'izany ary izay ihany koa mamarana ny videontsika androany azadino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.